mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika ary avako malala tratra ity talata fa 7 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filasan-tsaramasina araka ny Matio toko 5 andiny 7:70 ka hatramin'ny andiny 9:70. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manintsika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'olona marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia ianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-potianareo azonareo? Moa na dia ny mpamory hitra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahy ianareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentiliza ara tsy mba manao toy izany koa va? Ko amin'izany ao tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ray Masino, manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fahatanterahan'ny rainareo no alainareo tahaka aoka ho tanteraka ianareo Jesosy, tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Kristianina tanteraka manahaka an'Andriamanitra, izay no mamarana ity toko 5 ity amin'ny Matio. Inona no anankiray amin'izany fanalahidy ny fahatanteran'izany? Dia ho Jesosy eto, izaho milaza aminareo, tiava ny fahavalonareo, mivavah ho an'izay manintsika anareo. Raha misy zavatra sarotra ry havako malala eo amin'ny fiainan'ny olombelona dia ny mamela heloka. Satria indraindray latsapaka, lalipaka mihitsy ny ratra-po ateraky ny zavatra tsy mety ataon'ny hafa amin'ny tena, dia isan'ny mafy mihitsy amin'ny olona amintsika olombelona mihitsy ny mamela heloka. Eto mahazatra ny Jiosy eo amin'ny Levitikosy toko 7:10 dia ny hoe tiava ny namanao, iny efa hain'ny olona rehetra iny. Dia io koa manao hoe mankahala ny fahavalonao, fankahalana ny fahavalo. Ny malagasy raha ohatra ka nandahatra izay mety olona akaiky ny olona indrindra dia ny tenany, ny zanany, ny vadiny, ary mihamanalavitra any amin'ny fahavalo no misy olona mpanimba fananana. Mahafahavalo azy dia lahana fahavalo amin'izay olona mety alahatra amin'ny olona, dia ny fahavalo dia ny olona izay mpanimba ny fiainan'ny namana. Ny fahavalo dia lahana fahavalo zany dia ny olona mpanimba zavatra, mpanimba ny fiainanao, manimba amin'ny lafiny hitamaso ny trano, ny harena, ny voninahitra, ny vola, zay no antsoina hoe fahavalo. Ny fahavalo tsy mandatsakaina, fa teo amin'ny toro malagasy ny mpamosavy no mandatsakaina, any amin'ny fahasivy zany. Tamin'ny Andrianampoinimerina dia na teo amin'ny toro malagasy dia ny fahavalo zany hoe ireo mangalatra omby na mangalatra tany na reny dia heloka tsy mahafaty. Fa ny heloka mahafaty dia ny famosaviana na ny fandatsahana aina. Zao moa ny fahavalo dia tsy hoe mangala-bola na mangalatra fananana ihany, fa efa tonga tahaka ny mpamosavy mihitsy, mandatsakaina. Eto ary dia eto ny tompo dia manao hoe tiava ny fahavalonareo. Amintsika malagasy zany dia na fahavalo na fahasivy dia izao
efa isan'izay tsy manao zay tsara raha toa ka jerena ary ny andinitsohatra masina mamaky ny Samoela voalohany toko fahaefatra amby roapolo isika de mahita ny Saoly zay naka fahavalo ao Davida de inona no ataon'ny fahavalo raha ohatra ka manam-pahavalo anao de inona no ataon'ny fahavalonao aminao raha nysotra masina ny jerena inona ny fihetsiky ny fahavalo raha ibaiboly no metrahana fanontaniana de ny voalohany de zao hala ny ataon'ny fahavalo voalohany indrindra de ny makahala anao makahala atsika ny fahavalontsika de ny makahala atsika zany hoe esorony ao am-po isika esorony ao am-po ka atao toy ny tsy misy noho zany de zao zay rehetra ataotsika de tsy misy evy aminy mihitsy atao toy ny tsy misy na inona zany atao de toy ny tsisy heviny am'ilay olona zay fahavalonao raha manam-pahavalo anao de zao le olona zay fahavalonao rehefa mijery anao de toy ny tsy misy anao raha sendra mifanompo maso de zao miodina aingana izy na mangarika mihitsy ary ho toy ny tsy misy raha sendra mifanena de mivily lalana everina ho toy ny tsy misy ho toy ny maloto mihitsy azy ianao zany hoe ny hoe makahala de zao toy ny maty eo anatrehan'lay olona zay ankahalaina lay tsy ankahalaina le olona makahala anao zany de zao tena eritreretiny hoe efa toy ny maty tsisy heviny ka zay rehetra ataonao de tsisy dikany mihitsy zay ataonao de ratsy foana na miezaka ary ianao manao ny tsara de ratsy foana zay atao satria efa tsisy heviny tsony zay le fakahalana rehefa maka sanatria makahala anao a de zao na inona ataonao de zao tsisy heviny amiko mihitsy na tsara io na mety io na marina io de zao tsisy heviny amiko mihitsy fa ratsy mandrakariva dia zay ny digana voalohany nataon'ny fahavalo tahaka ny nataony Davida tahaka ny nataony Saoly tamy Davida fa ny faharoa de zao rehefa somary lasa lavitra kely dia tonga any fanimbana fananana lasa tsy mijanona ho fakahalana zany hoe ho tsy fifandraisana ho fanafoanana zay mety atolotra zay mety ho fiazahanao tsy zay ihany fa izao tena fanimbana mihitsy izay eny aminao fanimbana zay eny aminao ny fanananao ny voninahitra ao izay rehetra mahainao anao dia potehina zay ny digana faharoa ataon'ny fahavalo tahaka ny nataon'ny Saoly io ary ny fahatelo zay ataon'ny fahavalo de zao famononaina fikatsahana mihitsy fantatsahanaina zay no atao hoe fahavalo miafara amin'ny rehefa tena tsy ampitsony lay hoe alaiko ny pitahapitehako ny fananana simbako ny voninahitra ao satria tsy tiako ianao satria mahasosotra dia tsy mbola afa-po am'izay ihany fa lasa lavitra le izy de zao tena mifofo ny aina mihitsy zay ny digana zay mety ataon'ny fahavalo amin'ny olona anankiray ary zay mahatokany hoe sarotra amin'ny olona ny mamela sarotra amin'ny olona ny mamela mafy ny mamela satria zay dingany zay de mety ho hitanao mety lalovanao nge mety ny digana voalohany defa mafy aminao hoe nahoana kosa natao an'izany tsy nanisy ratsy anefany hiavina vonana tsy arabaina angariana tsy raisina tanana iviliana lalana everina toy tsy misy zay rehetra ataoko de zao tsy averinao mety tsy averinao tsara noho zany dia zay raha de efa tsy zaka ndradray mety hoe tena ndravana mihitsy ny asako ndravana ny fikasako ndravana zay mba mety nikilezako aina ahoana mono amelako azy ary ny fahatelo de mety hoe sanatria ny fofony aiko mihitsy izy ahoana mono amelako azy sarotra lay famelan-keloka sarotra lay famelan-keloka afako nefa raha tena jerena am'ty baiboly ty mijery an Jesosy tsika teo amin'ny hazo fijaliana zany dingana rehetra ny lalovan'ny ataon'ny fahavalo zany de efa nentin'i Jesosy nandalo tamin'i Jesosy zany ninonninona nataon'i Jesosy de zao tsy tian'ny olona foana izy na nasitrana ny boky izy na ny mehanina ny namoky olona noana izy namonjy ny olona malemy paralesisy izy nanao fahagagana maro isan-karazana izy nampianatra izy tsy nanisy ratsy olona izy tsy niteny ratsy olona izy fa zao halan'ny olona foana izy
nandalo an'izany Jesoa. Zay rehetra nataony Jesoa de zao tsy nisy heviny tamin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna, tsy nisy heviny tamin'ireo lohan'ny mpisorona, tamin'ireo sadoseo, tsy nisy heviny mihitsy. Inona tsy nataony Jesosa tao an-kianjan'ny tempoly? Nampianatra, nitory teny, nanazava ny lala mahitsaingy zao, tsy nisy heviny mihitsy satria efa fahavalon'ny olona izy. Fa nandalo an'izany Jesosy. Azagaga ianao fa nandalo an'izany Jesosy. Ny faharoa de zao, inona tsy natao tamin'i Jesosy? Ndravana, na ny akanjony aza de nisorona teny aminy ary natao filokana. Natao filokana, ny akanjony ary naboridana izay teny aminy. De zao nalaina hatramin'ny fananana, hatramin'ny maizy azy, ny satroana tsilo, nalaina baraka. Lay maizy azy, izy miteny hoe zanak'Andriamanitra, nalaina baraka, noesoana, lay maha olona maha-Andriamanitra azy mihitsy, lay atao hoe dignité-ny, de zao nipotehina sy ravana. Nandalo an'izany Jesosy. Ary ny fahatelo, inona ny efaran'ny fiainany? Tao amin'ny hazo fijaliana. Fa izao rehefa koa malala, tena nahakasika an'i Jesosy tokoa ve reo fahavalony reo? Tena nahakasika an'i Jesosy tokoa ve reo fahavalony reo? Ny valiny tsia, tsy nahakasika azy mihitsy. Ary zay koa ny tokony fantatrao rehefa koa malala, na inona ataon'ny fahavalonao aminao, ataon'ireo olona makahalanao aminao, raha ny tena marina de zao tsy mahakasika anao zany. Mety alainy ny volanao nkeny alainy, materiel. Raha tena jerena nge ny maha olona ny olombelona ao anatin'io baiboly io, na ao anatin'ny maha kristianantsika, inona moa ny maha olombelona ny olombelona? Inona ny antom-pisinao? Tsy ny materiel mazava ho azy, tsy zay eny aminao. Fantatrao zany raha kristianina ianao, fantatrao zany raha olombelona tsara taiza ianao, fa ny maha ianao anao de zao zay antom-pisinao, lay valeur, lay maha ianao anao, ny dignité anao, tsy ny materiel, fa lay antom-pisinao, lay maha ianao anao de tsy lay azo tsapahitanana loatra, fa lay herim-panahy, lay herin-tsaina, lay maha olona anao. Nahakasika an'iny ve ny fahavalo? Tsia. Mety ho voakasiky ny fahavalo lay endrika nahafantarana an' Jesosy. Fantatry ny fahavalo ange Jesosy hoe iny eny fa zanak'Andriamanitra, de nipotehina lay fahafantarana an' Jesosy nge, nipotehiny fahavalo fa tsy Jesosy loatra. Zany hoe lay maha isikatsika, lay image, lay sary hahafantarana antsika eo anatin'ny fiarahamonina, iny no potehiny fahavalo. Fa tsy ianao, tsy mahakasika anao, lay fahafantaran'ny olona anao. Eny nihaja mamboninahitra ao, eny maha olona anao zany hafantaran'ny olona anao, fa zany nga moa nihaja mamboninahitra ao ny maha olona anao. Tsy manova ninninona aminao nge zany. Fa raha ohatra ka marina tsara ny toetranao, ao amin'ny tompo anao, ny valeur anao le maha ianao anao, de zao mitoetra mandrakariva iny. Mety ny ravaravan'ny fahavalo lay materiel, lay trano, lay fananana, lay nikelezana aina, fa tsy zay anefa ianao. Mety ny ravaravan koa lay ady mamboninahitra, lay fahafantaran'ny olona anao, mety no potehiny, mety ny viraviraina mihitsy ary lay fahafantarana anao, fa lay fahafantaran'ny olona anao nge tsy zay keo ianao, image fotsiny. Iny zavatra sary na hafantaran'ny olona anao, fa tsy iny ianao, mety miovy iny. No zany de zao raha tena jerena amin'io baiboly io de zao eny ivelany, zavatra eny ivelany azo ny fahavalo nosombana. Raha tarafina ny fiainan' Jesosy, tsy nahakasika le tena valeur anao, le tena maha ianao anao nge tsy voakasika zany. Tsy hoe manamaivana akory, fa mampijoro anao mihitsy ny tantaran'i Jesosy. Ary zay rehefa koa malala, izay toe-tsainy zay no mahatonga anao afa mamela. Mafy ny mamela, mazava ho azy. Fa rehefa fantatrao manao hoe eny materiel teo amiko ngamo avy aiza avy amin'Andriamanitra. Mipoteinao zany afaka mamendray Andriamanitra. Lay voninahitra zay nasalotra Andriamanitra teo amiko no poteinao, lay fahafantaran'ny olona, lay aja mamboninahitra, lay fikelezako aina, lay iny no poteinao,
iny ange ivelany iny ange tsy zahay afaka mbolomen'andriamanitra ndray tahaka izay namen'andriamanitra izan'andriamanitra ny Joba. Raha izay toetsainy zay afaka raha anatin'ny sainao manao hoe za mbola eto. Hatria mahatonga ny olona mahatonga antsika tsy mamoy fo eo anatrehan'ny fahavalo. Tsy mamoy fo satria tsy tena mahakasika marina fa maharary ny zavatra mety ataon'ny fahavalo. Fa izao vao mainka resy ianao raha mieritreritra hoe potiky ny fahavalo tsy resy ianao. Manodidina anao ihany ny voakasika. Mety mandalo zavatsarotra ianao tahaka izay nilalovan'i Davida, tahaka izay nilalovan'i Paoly apôstôly, tahaka izay nilalovan'i Jesoa, fa nivelany an'izany. Fa ny mahay anao lay toetra soa ao anatinao, lay fahaiza miaina ao anatinao, lay fitiavana ao anatinao, zany tsy voakasika. Ile tena ianao tsy voakasika izany. Noho zany de zao tsy resy ianao. Tsy resy mihitsy. Hatria mahatonga antsika tsy miafara amin'ny fahakiviana na famonotena na inona zay mahatonga ny Paoly mitemana hoe voageja manodidina zay fa tsy tery potraka fa tsy mamoy fo ataony toy ny efa maty isan'andro fa mbola iny eny any. Raha ohatra ka sanatria taxi borosy de misy an'le soratra eny eriny iny amin'iny le lunette arrière na taxi borosy iny na taxi zany de mbola afaka misy soratra hoe mbola ity eny any ahy na inona de zao na alanao aza de mbola ity eny any. Satria nahoana? Satria manana ny tompo satria lay mahay zay aty amiko de tsy voakasika. No zany raha zany toetsainy zany ao anatsika raha vako marana de zao mahatoky isika de afaka mamela. Eny mamela anao aho satria zao mitady aretina fotsiny koa raha mitahiry zany. Mitady areti-po, mitady areti-panao aho fotsiny, tsy mahasambatra ny fahakalana. Vao mainka manimba ny fahakalana, areti-panao any fahakalana. De jereo tsara, eto ara. Inona ny dingana tian'ny tompo ananantsika manoloana ny fahavalontsika raha mamela isika, rehefa mamela isika, inona ny dingana de hitantsika tenenin'i Jesoa io. Hoy izy, ny voalohany de zao tiava ny fahavalonareo, mivavaha an'izay manenjika anareo. Inona ny tokony atao voalohany indrindra? Tiava ny fahavalonareo. Ny fahavalo makahala anao. Ianao mamela azy satria ianao tsy te hitady aretina. Ianao manana amin'ny tompo. Tsy te hihazo na alahelo na ratra-po ianao satria manimba anao zany. Tsy ahafahanao manao na inona zany. Manery anao zany. Mamatotra anao zany. De hoy ny tompo eto manao hoe ny dingana ataonao de zao tiavany namanao. Aza tiava ny fahavalonao, aza mankahala azy fa tiavo izy. Inona dikan'ny teny hoe tiavo izy? Ataovy mifanohitra amin'ilay fahakalany fahavalo de ianao ndray tiavo izy. Zany hoe ataovy misy eo imasonao izy. Raha mankahala de ataovy toy ny tsy misy izy zay dikany hoe mankahala. Fa rehefa misy ataovy misy izy de zao ataovy misy heviny eo anatrehanao izy. Na de fahavalonao aza. Izy mety tsy tianao fa ataovy misy izy. Izy mangarika ianao fa ianao mitsiky. Tsy mitsiky mety tsara velatsia akory fa ianao mitsiky. Ianao miezaka hifandray. Raha manao zavatra tsara izy io na mba tsara zany akanjonao zany. Mahafinaritra ny dingana nataonao. Rahabaina fa nety ny zavatra nataonao. Rahabaina fa nahazo fahasoavana ianao. Zany hoe midikany hoe tiavo izy de zao ataovy misy heviny aminao ny fisiny. Zay ny teny hoe tiavina. Ataovy misy heviny aminao ny fisiny. Ataovy tsapany fa misy eo imasonao izy. Ary zay fisiny eo masonao zay de zao misy heviny aminao ny zavatra raisiny. Misy heviny aminao ny fifaliany. Misy heviny aminao ny fahoriany. Zay le hoe misy eo imasonao izy. Marary izy de zao ataovy misy heviny aminao ny hoe marary izy de miteny anao hoe mirary fahasalamana. Ataovy misy heviny aminao ny fifaliany. Arabaina fa nahazo fahasoavana. Zay le hoe fankalana resen'ny fitiavana. Zay ny dingana voalohany ho Jesoa. Fa ny dingana faharoa de zao manaova soa aminy. Paoly de manazava ny mihitsy Romana 12:20 manao hoe aza mety resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Ny dingana faharoa de zao
manaova soa azy. Ny dingana faharoa ny fahavalo de manapotika ny fananana, manapotika zay mahainao anao, manapotika ny izay mba kely anananao na ny patrimoine anao na n'iny. De hoy Jesosy ny soratra masina, zao no izy ny dingana faharoa de zao aorianan'ny fitiavana manaova indray soa, valio soa izy, materiel leo valio soa izy. Raha mpanimba zavatra izy de zao ianao ndray mpanome zavatra, ianao ndray mpanao zavatra. Mafy zany amy maha olombelona. De tsy vity zany ho ianao. Vity zany rehefa ao am' Jesosy. Anao nandalo an'zany ange Jesosy. Nandalo an'zany ange Jesosy. Ahoanao izy teo amin'ny hazo fijaliana raha io mamela alelo fa tsy fantan'izay atao. Dingana faharoa de zay. Ianao mamaly soa. Ary ny dingana fahatelo farany de zao. Io tenenin' Jesosy io mivavao azy. Ny dingana fahatelo dia mivavao azy. Rehefa avy anaovanao soa izy. De zao ny dingana fahatelo de zao mivavao azy. Ny dingana fahatelo ny fahavalo manao zay ahafaty anao, fa ny dingana fahatelo ny famelan-keloka de zao mivavao azy. Ngamby anao iteny manao hoe le mivavaka kosa aloha ny any tena mba vitako fa iny mora. Ny mivavaka ny sarotra indrindra. Ny mivavaka ny sarotra indrindra anaka. Ahoana no ahafahanao mivavaka ho an'olona tsy tianao, tsy tianao? Raha ohatra ka tian'ny fahavalonao ianao sisa nge zany. Raha ohatra ka mamaly soa azy ianao na manao soa azy ianao sisa nge zany. Fa rehefa mivavaka ho azy ianao dia miantso an'Andriamanitra hanatrika. Zany hoe hitan'Andriamanitra ny eo am-ponao. Zay mahasarotra ny vavaka. Vakian'Andriamanitra fotsiny eo am-ponao hoe tsy madio ange zany am-ponao zany. Nefa ianao mivavaka ho azy. Zay mahasarotra an'lay vavaka. Zay mahatonga izy any dingana fahatelo. Hoe mivavao an'ny fahavalonareo. Zany hoe tena efa madio fo mihitsy ianao. Zay ny dingana fahatelo de mivavaka ho azy. De mivavao an'ny fahavalonao. Diovo ny fonao de mivavao azy. Lay hoe mivavaka ho azy mantsy de zao mangataka soa azy, mangataka fitahiana ho azy, mangataka fahendrena ho azy, mangataka hoe tompo omeo fitahiana izy. Le olona nankahala ny fofony ainao tao de mangataka atao zany Andriamanitra manao hoe Andriamanitra ataovy ela velona izy. Izy ny fofony ainao ataovy salama izy. Izy ny fofony ainao ataovy an'izao izy. Zay mampasarotra azy. Mety mora kokoa raha manamboatra trano, mora kokoa mividy fiarakodia, fa mafy ny mamela. Nefa zao revako malala. Vitatsika izany. Tsy vitatsika maha olombelona tsika, satria vitatsika, satria tsika efa nandray famelan-keloka. Ianao mivavaka manao hoe tompo, mamela ny heloko, fa zah efa namela zay nanao ratsy tamiko. Raha Jesosy moa zany no mitanisa ny fahotanao, ka apetrany eo amin'ny tableau fotsifotsy eo, ny tsy nety nataonao nandritra ny 3 taona farany, na 5 taona farany, na 20 taona farany taon'ny fiainanao. Tsy angamba misitrika eo ambany latabatra. Hoe tompo zah daholo ve nanao an'izany taminao? Everiko fa le jiosy no nandroranao, ka izaho mihitsy le nandroranao iny. Everiko fa le jiosy tamin'ny fotoanandro no nikapoka anao, izaho no nikapoka anao. Everiko fa ny jiosy no nanao satrotsiro anao, izaho mihitsy le nanao satrotsiro anao. Tamin'ireny toetrako reny, tamin'ireny fahotako reny, zah nanao kototoa ny asa fanompona, zah tsy nanao an'ity, izaho mihitsy Jesosy koka isan'ny mba nanao ny tsy mety teo anatrehanao. Saingy zao navelanao reny. Avako malala, afaka mamela heloka ianao. Fantatrao ny dikan'ny famelan-keloka, satria nandray famelan-keloka ianao. Vitanao mamela heloka satria tsapanao fa navelan'ny tompo ianao. Tsy niazo nalahelo taminao Andriamanitra, matotoy zao isika. Tsy nifandahatra tamintsika Andriamanitra, fa na dia tahaka anjaky aza, maloto, mena ny fahotana, de fotsy tahaka ny oram-panala. Navelan'Andriamanitra ny helotsika. De afaka mitenitsika manao hoe fahasoavanao Andriamanitra natoy zao. Fa raha ny maha olombelona mpanotady zao, mety tafafoa akory aza amin'ny maray. Ravako malala, aza manana alahelo amin'iza na amin'iza. Sady makarary zany no tsy sitrapon'Andriamanitra. De hoy Jesosy aminao manao hoe tiavo ny namanao, fa izao koa tiavo ny fahavalonareo, de mivavao an'izay manenjika anareo. De zao valio amin'ny soa ny ratsy. Ivavaka sika.
Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'izany etika hompianarinao anay zany. Ny fiarahamonina iainan'ny fitiavana sy ny fifamelana no fiarahamonina mirindra. Ny fiarahamonina anjakan'ny valifaty sy ny lolo-po dia tsy azo iainana ary tsy fiarahamonin'ny mpino, tsy fiarahamonin'ny kristianina. Miteraka areti-panasy, areti-tsaina, areti-po, aretim-batana, ny fankahalana, ny fihazonana alahelo, fa fanasitranana kosa ny famelan-keloka. Tompo misaotra anao zahay fa atao aminao manana ny toetranao Andriamanitra. Tia na dia izay tsy tia anay aza, mahay mamela. Tia na dia izay mankahala anay aza. Tia na dia ireo izay mikendry ny ainay aza. Vitanay zany tsy noho ny maha olombelona mpanota anay, fa noho ny maha te-porona ao anay, noho ny maha zanaka ao anay dia mivavaka izay Tompo. Ampianaro mba hay amela. Ampianaro mba ho tiana dia ny fahavalo azy tahaka ny toetranao Andriamanitra. Satria efa nanoto zahay, dia nisitranonao, dia nitadiavinao, tena velanao heloka. Koa ireo namanay izay tianay dia ampaherezo Tompo. Ireo fahavalona, ireo izay maka anay ho fahavalo dia mivavaka ho azy ireny izay Tompo. Ampitodio aminao izy. Ary vaingio ny fonay tsy hanana alahelo na amin'iza na amin'iza. Satria zanakao zahay ary manahaka anao Andriamanitra. Vaingio ny tokantrano tsirairay avy Tompo, izay manaraka izao mofinaina izao. Ataovy mahay mifamela ny mpivady. Ataovy mahatsiaro fa fiainana ny famelan-keloka. Izay rehetra tsaroanay any am-pony any Tompo ankehitriny. Tsaroanay ao an-tsainay eo fa nisy olona na nisy ratsy anay. Dia amin'izao ora sy fotoana izao ataovy mahay mamela azy ireny zahay. Na fianakaviana, na mpiara-miasa, na mpiara-mianatra, na mpiara-mivavaka, na mpiray tanindrazana, na iza Tompo. Izay nanao ratsy taminay dia avela anay. Satria fantatra efa izay ny sitraponao. Dia amin'ireo fo izay Tompo, hanana herim-panahy hiavao sy hatsara hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.